Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanana ny tanàna hany ka tsy maharaka ireo commune manodidina azy raha tokony ho lohany ny commune Ambohidratrimo. Tonga ny fotoana andraisako andraikitra ho fampandrosoana ny tanàna nahalehibiazako hoy ny kandida mitondra ny larina fahafito amin'ity commune ity. Be raha teo ireo foto-drafitr'asa tokony hananany commune lehibe toa azy kanefa tsisy miorina hatreto ka nampanapa-kevitra ity kandida ity hirotsaka ho vidiana. Tapa-kevitra hoe aloha mandray andraikitra amin'izay fampandrosoana Ambohidratrimo. Ny antony dia tsotra. Betsaka loatra ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony izy eto Ambohidratrimo. Na ao anivon'ny fitantanana ny tanàna zany na eo anivon'ny foto-drafitr'asa maro isan-karazany. Tena tara Ambohidratrimo ary tsy zarery mahafantatra an'izany fa maro be. Raha mandinika ny commune manodidina isika Talatamaty, Ivato, Alakamisy, eny Mahitsy efa tsy tokony ho mendrika an'izany hoe chef-lieu de district izany intsony Ambohidratrimo. Raha tsy teny fotsiny hoe fitaterana eto Ambohidratrimo nikatona zao ny rova mampalahelo zany dia izay indrindra no mahatonga ny hoe amerina ny asina Ambohidratrimo. Betsaka ny olona sahirana ary ny elanelana eo anelanelany ny olona sahirana sy manan-karena izay olom-bitsy eto Ambohidratrimo efa mampikaikaika amin'ny vahoaka. Atao chantage ireo vahoaka ireo indraindray hoe raha tsy zay ianao tsy zao, raha tsy zay ianao tsy zao. Ka zay no nahatonga anay andray andraikitra hoe okazay momba ny hoe banky fotsy ohatra, banky na lalana eto an-tampon-tanàna na Ambohidratrimo. Efa elany na Ambohidratrimo na Ambohidratrimo kanefa tsy misy na dia banky anankiray ary eto Ambohidratrimo. Zay na zany zavatra zany manosika anay foana hoe aloha tsy manome tsiny ny olona tsony fa aloha ny tena mihitsy ny mandray andraikitra. Ary ny traikefa nananako hatramin'izay dia entiko ampandrosoana Ambohidratrimo. Matipaika ny tetikady isondrotana sy ameloma mason'ny tanàna raha ny fanazavana. Isongadina amin'izany ny fiarovana amin'ny vahoaka amin'ny taniny sy ny fanatsarana ny fambolena noho ny mahatantsany 520,000 Ambohidratrimo. Manana traikefa maro tamin'ireo toerana efa niasany sy fahalalana noratovina ihany koa ny kandida voalaza. Resy lahatra ny tenany fa afaka hitondra ambony kokoa ny tanànany araka izany. Zao be dia be ny tanimbary voatototra ety amin'ny faritra Ambohidratrimo. Ary rehefa nanao fitetezam-paritra teny zay dia maro ireo olona mitaraina. Mazava ho azy aloha zany tsy hoe voka-bary foana no hoentina ampandrosoana ny tanimbary anankiray fa afaka manao voly avitra. Betsaka zany ny azo lazaina hoe ny fiofanana ho an'ny tontolo ambanivohitra mba ataontsika ho mpamboly tena matianina izy ireny ahafahan'izy ireo mivelona soamantsara. Manana traikefa momba an'izany tsika ary miara-miasa akaiky amin'ny ONG Madason dia mampianatra ny olona tontolo ambanivohitra natao hoe gentleman farmer ahafahana manome traikefa sy paikady tena matianina mba ahafahan'ireo olona ireo ho tena mpamboly matianina. Satria 520,000 isanjaton'ny mponina ety Ambohidratrimo dia mbola sokajiana hoe tontolo ambanivohitra. Ao anatin'ny commune misy ny atao hoe bureau ifotony fananantany. Dia nina tsy nilazaina mihitsy io ary be dia be tsy mahafantatra an'io. Amin'izao fotoana izao dia marobe ny olona izay manambola tonga dia makan-keriny ny tanàna izay efa natsarian'ny olona ny taonany maro. Anampy an'ireo vahoaka izay efa nanajara ny tany ao anatin'ny bureau ifotony fananantany satria mitovy lanja tanteraka ny karatany sy ny boki-tany any amin'ny domaine sy ny topo zany. Dia zahantsika ampin'ireo olona ireo hanamora sy mba hanana an'ireo karatany malaky satria be dia be ny olona tonga dia mamaroparotra tany ety Ambohidratrimo. Apetraka ny fiaraha-masamatotra amin'ny mpampiasa vola ahafahan'ny vahoaka misitraka ihany koa asa maro. Politika maloto ihany koa ny fidongi-toerana fa tokony mametraka fitaratra ho an'ny mpandimby azy ny mpitondra hoy ny kandida. Any an-tanany ihany koa ny mponina Ambohidratrimo anefa ny adidiny amin'ny fifidianana ka androtsaka ny larina fahafito ho an'ny ben'ny tanàna sy ny larina fahaenina ho an'ny mpanolotsaina. Tsy afaka mikatona Ambohidratrimo, betsaka mpiavy eto Ambohidratrimo ary tsy vitany mera irery no mampandroso ny tanàna fa tsy maintsy miara-miasa amin'ireo vahoaka ifotony sy ireo mpanambola. Mazava ho azy fa tsy maintsy jerena ny tombotsoan'ny tsirairay na hoe situation win-win dia apetratsika amin'ny partenariat mijanona mpanatanteraka sy manamora ny asa eo anivon'ny société privée sy ny vahoaka ety ifotony ny commune. Dia vita ireo za miteny ny vahoaka Ambohidratrimo hoe vitatsika ny mampandrosoana Ambohidratrimo. Za zany dia hiezaka ametraka modely tsara eto Ambohidratrimo. Tsy hidongy toerana, tsy mila mivola vahoaka ary tsy hinana ny volam-bahoaka fa hanao zavatra tena mangarahara eto Ambohidratrimo ametraka an'izany hoe
tena mangarahara ho lavitry ny kolikoly a ho arentsika ifotony a ikitarana Nambodratrimo ty. Zay na nentanako anibony Nambodratrimo hoe larana fahafito ny vahaolana io ny tondra fampandrosoana marina. Andao arotsatsika amin'ny fahafito amby roapolo ny volana Novambra ho avy zao miaraka amin'ny mpanolotsaina larana fahaenina aty amin'ny faritra Kaviny misy ny Beny Tanàna amin'ny farany ambany ary faritra Kavanana amin'ny farany ambany kosa misy ny mpanolotsaina.